Manoatra ny arahaba tompoko. Mbola itony ora-pahavaratra saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara hatramin'ny faran'ny herinandro. Araka izany, mbola mitoetra hatrany ny fampitandremana ny amin'ny mety ho fabetsahan-drotsakorana amin'ireto distrika sy faritra ireto. Filazana miloko mavo ho an'ny Analalava, Antsohihy, Port-Berger, Mampikony, Ambatoboeny ary Betsiboka. Filazana miloko maitso kosa ho an'ny Bealanana, Befandrianavaratra, Mandritsara, Vavatenina, Loatramangoro, Analamanga, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Farafangana ary Vangaindrano. Mety hitarika fikorotanana amin'ny fiainana andavanandro izay mety ho fabetsahan-drotsakorana izay, toy ny fisian'ny rano miandrona, eo ihany koa ny mety ho fiakaran'ny rano, renirano, indrindra ny mety ho fiotsahan'ny tany amin'ny toerana izay mety marefo. Raha mahakasika ny an-dranomasina indray dia tombanana tanjaka kokoa ny tsioka atsimo ary hiteraka alin-drano vaventy izany ka ampikorotana ny fifamoivoizana an-dranomasina amorontsiraka atsimo mihazo ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara. Ny mpiandrika madinika, ireo mpampiasa lakana madinika dia tanina mba tsy hivoaka iandrika aloha manomboka rahampitso hatramin'ny faran'ny herinandro satria aherin'ny ranomasina andrivotra ihany koa hetsakilan'izay. Arao atsakany sy andavan'ny foana ny toromarika izay omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety izy eo. Andao jerena amin'ny antsiprianiara ny vinantoetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona amin'ny vao maraina any amin'ny manodidina ny Nosy, Samborano, Morontsiraka, Sofia, mihazo amin'ny faritra Betsiboka ary Boeny. Ho maina be kosa ny andro any atsimo andrefana sy Androy raha toa ka andrahona amin'ny vao maraina mety hisy fisavany ihany rehefa misandratr'andro ho an'ny faritra hafa. Amin'ny vinantoetry ny andro ny tolakandro indray dia saika ho maina aloha ny andro na ibahan-toerana kokoa Ingabe masoandro any atsimo andrefana, Androy ary Anosy. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny tendrony avaratra mihazo amin'ny faritra Isava. Amin'ny faritra sisa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka avokoa. Raha ny vinan'ny maripana indray manankatra any amin'ny 3 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Toliara, 4 na 7 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Morontsiraka Atsinanana eo amin'ny 3 na 30 degré ny maripana ambony indrindra. Ny vinantoetry ny andro sabotsy indray dia saika ho maina tanteraka mihitsy aloha ny andro any amin'ny faritra Atsimon'Nosy raha toa ka mahazo oram-baratra ny faritra maro. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny any Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay dia manodidina eo amin'ny 3 degré hatrany any Toliara, 4 ka hatramin'ny 9 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny. Morontsiraka Atsinanana tsy misy fiovana manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré. Andao faranana ny vinantoetry ny andro amin'ny alahady ary izay dia saika ho maina be na ibahan-toerana kokoa Ingabe masoandro aty amin'ny tapany atsimony Madagasikara. Amin'ny vangony kokoa ho an'ny afovoantany mihazo amin'ny faritra avaratra ny oram-baratra, tombanana ho betsaka kokoa ny rotsakorana any amin'ny manodidina ny Analanjorofo, Atsinanana, mety hitatra hatrany Loatramangoro. Ny vinan'ny maripana ao anatin'izay dia manodidina amin'ny 3 degré ny any Toliara, eo amin'ny 5 na 9 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Morontsiraka Atsinanana tsy dia misy fiovana amin'ny 20 ka hatramin'ny 3 degré raha toa ka eo amin'ny 3 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinantoetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.